Salama daholo androany sika de ndao ndray raha hiresaka ny tsara ho fantatra manaraka ireto. Fantatra fa nilaza i Marc Ravalomanana tamin'ny ity herinandro ity nanao hoe raha nangataka Ravalomanana ianareo dia nomeko Ravalomanana manana traikefa sy sahy hanarina any Antananarivo renivohitra ho izy hatrany. Eo amin'ny lafiny firaisankina indray dia nilaza i Marc Tatandraza fa tokony hirahina sy hifanampy isika malagasy rehetra mba hiaraka hanavotra ny firenena ho izy hatrany. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'isy tonga tagatagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ia raha mahalala sy raha mahita amin'izao fotoana izao fa mafana dia mafana ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Araka ny hitantsika sy fantatry ny be sy ny maro mantsy dia rehefa nosakanana Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny firitsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao dia nanapa-kevitra izy fa hanolotra ny zanany izay Tojo Ravalomanana mba ho kandida ny team ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao ary iarahany volan'ny firaisankina manohana hatrano izay kandida Tojo Ravalomanana ao Antananarivo renivohitra izay. Ka mazava araka izany ny hafatra tiany Marc Ravalomanana ho ampitaina ho an'ny voakany Antananarivo iray manontolo amin'izao fotoana izao fa rehefa nitady any Ravalomanana ianareo izy dia nomeko any Ravalomanana ihany koa izay sady manana traikefa no vonona hanarina any Antananarivo renivohitra ho izy hatrany. Midika izay fa tena vonona tanteraka ry zareo avy ao anatin'ny antoko-team sy ny vonan'ny firaisankina izay amin'ny fanohanana any Tojo Ravalomanana amin'izao firitsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izao ary hanao ny ezaka rehetra moa izy ireo amin'ny fampananiana an'izay Tojo Ravalomanana izay mba ahazon'izy ireo ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izay amin'izao fifidianana kominaly izay ho atao afaka fotoana vitsy izao. Ka dia voaka maro ao Antananarivo renivohitra ao no miandry an'izay programa nasan'izy ireo izay amin'izao firitsahan'izy ireo fifidiana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izao amin'ilay hoe hanarina antanany Antananarivo renivohitra izay satria maro dia maro ihany koa moa ny vahoaka miandrandra an'izay fiovana lehibe ao Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Mbola tafiditra ao anatiny izay resaka fifidianana kominaly izay hatrany dia any amin'ny tapany atsimon'ny nosy any indray ndao ho resahantsika tsy inona moa izany fa ny mahakasika any Andriamatoa Marc Tatandraza izay apôstôly avy any amin'ny faritry ny Bekily Androhiny ary nirotsaka ho ben'ny tanàna amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao. Taorian'ny fisarihana izay laharana ho entiny Marc Tatandraza dia nahazo laharana fahefatra izy amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ao Bekily Androhy ao ka ny sekreterany izay nanao an'izay antsapaka izay no nisolitena azy tamin'ny andro ny nanaovana an'izay antsapaka izay. Araka izany dia laharana fahefatra izy ao amin'izay Bekily Androhy izay amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao. Araka ny hita sy tsapa hatramin'izay dia hita fa olona tena vonona hitondra fanovana sy fampandrosoana raha i Marc Tatandraza satria ny politikany dia politika miainga avy any amin'ny ambany indrindra ka miakatra tsy kelikely ka ny azy dia ny eo amin'ny lafiny fivelomana sy ny resaka fiadina amin'ny kere izay mahazo ny faritra atsimon'ny nosy ny tena imatimatesany amin'izao firisahan-kofidiany ho kandidany ben'ny tanàna ao Bekily izao satria tsapany sy hitany izay maharary any voakany Bekily Androhy ihany sy ny faritra atsimon'ny nosy iny manoloana an'izay resaka kere lavareny izay mbola tsy nahitam-baholana mandraka teny androany ka nitondra vaholana mahakasika an'izay no tena antom-pijoroany Marc Tatandraza amin'izao firitsahan-kofidiany ho ben'ny tanàna ao Bekily Androhy izao.
maro dia maro moa ireo zay nanakina any Marika Tandaza raha tany am-piandohana satria maro ireo zay milaza fa mirediredy Marika Tandaza na koa misary adala fotsiny ihany. Nefa rehefa tena fakafakaina lalina sy dinihana lalina ny zavatra izay tiany ho atao any amin'ny faritry ny Bekily iny dia hita fa tena politika mety hampandroso ary azo atao tsara ny hampandroso an'izay faritra ny Bekily zay sy ny hiadina amin'izay resaka kere lava izay mahazo ny faritra Atsimo ny Nosy iny satria mantsy ny tena mampitaraina ny vahoaka amin'ny faritra Atsimo ny Nosy iny dia ny eo amin'ny resaky ny tsy fahampin-tsakafo sy ny eo amin'ny resaky ny tsy fahampin rano satria faritra kere iny faritra Atsimo iny. Nefa raha mijery an'ireo fotodrafitrasa izay natsangana Marika Tandaza ny mahakasika any resaka fambolena indrindra dia tena fotodrafitrasa misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka ny Bekily iray manontolo izay fotodrafitrasa natsangana ny matoa Marika Tandaza izay satria ny azy dia ny eo amin'ny fototra no tena imatimatesany satria ny fotom-pivelomany malagasy ny fambolena ary ny fototra ahafahana miady amin'ny hanonana dia mbola izay fambolena izay ihany koa. Ka izay ny tokony hampiroboroboana ho iatrany Marika Tandaza raha toa ka te hitondra fiovana sy fampandrosoana goavana amin'ny komina na ihany koa amin'ny faritra anankiray satria ny fahaleovantena ara-tsakafo aloha ny tena zava-dehibe izay afaka hoentina miady tsara amin'ny fahantrana izay mahazo ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Ka na dia kely aza ny eo am-pelantanana ary na dia kely aza ny fiandohan'ny Marika Tandaza amin'izao fiantombohan'ny programana asany izao dia hita fa tena ao anatin'ny fony tanteraka ary miezaka izy na dia mbola tsy misy aza ireo zay nanampy azy amin'ny fanohanana amin'ny lafiny rehetrarehetra eo amin'izay fampiroboroboana ny lafiny fambolena any amin'ny faritra Atsimo ny Nosy izay dia hita tazana fa tena manao aintso-zavatra izy ary tsy mahamenatra azy na dia hitetezany anireo tsena isan-karazany aza ny manao fangatahana tsipaipaika amin'ireo olona izay tsara sitrapo sy ireo olona malala-tanana amin'ny fanohanana an'izay projet izay tiany ho atao ao amin'ny faritry ny Bekily androy izay. Ary ny azy dia tsy nijanona ho projet fotsiny ihany ary tsy nijanona ho fampanantenana fotsiny ihany fa ny azy dia ny asa aloha no nataony izay izy voanangataka fangatahana avy amin'ireo olona izay tsara sitrapo izay fa tsy sanatria akory ka hoe hanao programana asa izay vinavina fotsiny nefa tsy ho tanteraka akory fa ny azy dia efa tanteraka ilay zavatra nefa hita fa mbola tsy ampy ny eo am-pelantanana hoentina hampiroborobo an'izay. Ka izay no mahatonga ny Marika Tandaza izay miezaka mitety tsena isan-karazany manao fangatahana rakitra amin'olona maro eny an-tsena eny ary isany mandeha mitety faritany mihitsy izy amin'izao fotoana izao manao an'izay fangatahana izay. Tahaka ny hita tamin'ity herinandro ity dia hita fa tany Fianarantsoa indray Marika Tandaza izay nandeha nanao an'izay fangatahana tsipaipaika tamin'ireo olona tsara sitrapo tao amin'ny tsenan'ny Fianarantsoa tao mba hamatsina an'izay fotodrafitrasa amin'ny resaka fambolena legioma any amin'ny faritra Atsimo ny Nosy izay ary izay no hoentina hiady amin'ny kere ho izy hatrany. Ka mila miray hina isika malagasy rehetra mba hiady amin'ny kere any Atsimo any hoy Marika Tandaza fa manimba ny endriky ny Madagasikara io kere io ary mampitotongana ny toe-karenantsika izany rehetra izany. Ary ny kere any Atsimo ihany koa no hitsarany izao tontolo izao isika ho firenena fahadimy mahantra indrindra maneran-tany. Koa raha tianareo handroso i Madagasikara dia andao isika iray hina hanohana any Marika Tandaza hiady amin'ny kere. Araky ny filamatry ny hatrany moa dia tsy maintsy resy ny kere ary Madagasikara tsy maintsy mandroso ho izy hatrany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny videontsika ary tsy arovoatrano ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tonga tao atagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.